Eny ary fa le merabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity manonona fedanan'ny tompo ihany koa aminao. Amen. Ny tompo indray tsika androany dia mino fa amaly anao izy dia ame zavatra ny apona ho any ampahafantratra anao sitrapony ihany koa. Romanina 7 no hojerentsika. Romanina 7 ary ny andiny favalo ihany no jerentsika. Romanina 7 teny andiny favalo naran'i Jesosy. Ary ahoana no tsy hanao ratsy haven'ny soa isika araka ny anendrikendriana anay sy ny filazan'ny sasany anay. Marina ny fanameloana ireny. Koritianina 1:5 ray manontolo. Koritianina 1:5 ray manontolo tsy dia lava loatra naran'i Jesosy. Efa ry marina fa misy fijangajangana ty aminareo. Eny dia fijangajangana zay tsy misy takazina dia any mijentilisa azy. Fa misy anankiray manambady amin'ny vadiny rainy, ary anareo ndray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo kory zany, mba hanesorana tsy hoe aminareo ilainanao zany zavatra zany. Fa zana dia tsy teo azy zany tenako nefa teo ihany ny fanahiko dia fa ny tsara sady alainanao toy izany. Tahaka ny teo ihany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika rehefa tafangony ianareo sy mifanahiko, ombany ny herin'i Jesosy tompontsika, hanolotra an'izany anankiray izany ho an'ny Satana, animbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy tompo. Tsy mety fireharehanareo, tsy fantatrareo fa ny masirasira kely dia mahazo vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mamisy masirasira nareo. Fa vaovony Kristy Paska ho atsika. Ka dia aokatsika anao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela, na masirasira lolopona faratsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Nanotra taminareo teo amin'ny epistily mba tsy haroaronareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy mipijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny mpierina sy ny mpanao akeriny, na ny mpanompo sampy faratsy zany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa nanoratako taminareo dia mba tsy haroaronareo aminy. Raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga, mpierina, mpanompo sampy, mpanaratsy, mpimamo na mpanao akeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'izay toy izany ianareo. Fa aoky ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va ny tsara inareo, fa ny any ivelany dia tsara in'Andriamanitra. Esory aminareo lay mpanao ratsy. Amen. Tondra fampianarana kely tsika amin'ity andron'io ity, fanaovana mise au point ihany koa, teboka eo ambony i ozy izy ny fomba fitenin'ny vazaha, les points sur les i, mba hampatonga antsika hazava tsara nyty fiarahana amin'Andriamanitra ty, mba tsy hisy ho diso lalantsika na diso fandray ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Iresaka aminao fahasoavana androany dia iresaka aminao aho izay tsy ao anatin'ny fahasoavana kosa, mba hazava tsara aminao ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Efa nisy fotoana ohatra natsidiko kely ihany angamba ny anatina afatra, fa tsy tena hoe nasiana tsindrom-peobe na filazana mazava mikasika nyty atao hoe fanompoana an'Andriamanitra ao anaty fahasoavana ity. Ny atao hoe fahasoavana dia tsy ao ambany lalàna intsony, tsy feheziny izay lalàna. Ozy Paoly any amin'ny bokiny Galatiana 3 any milaza izy hoe raha mbola zaza mmpandova ozy izy
dia fehezin'izay mpitaiza izy. Fa rehefa lehibe ny zaza, rehefa lehibe kosa izy dia tsy fehezin'izany intsony. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasana bavy tany amin'ny testamenta taloha dia feno fandrarana be dia be. Izany hoe tahaka ny fitondrana zaza no fitondrana ny olon'ny testamenta taloha. Lazaina amin'ny daholo ty rehetrarehetra tsy azo atao ity dia lazaina amin'ny daholo ny azo atao ary lazaina amin'ny daholo ny tokony ho ataony mba hahatonga ny fiainany ho tsara sy lavorary. Zany hoe bien vivre, zay zany le resaka, tsy vivre fa bien vivre. Dia rehefa nambara tamin'ny testamenta taloha mikasika an'izao sy zao ny tokony atao sy ny tsy tokony ho atao dia ireo no ny feny zanak'Israely. Aza mijangajanga, aza mangalatra, aza manota. Tafiditra ao anatin'izany ny didy 10 sy ny lalàna 613 isan'ny lalàna. Ao anatin'ireo 613 ireo mizara anankiroa izy, ny anankiray 365 aza. Dia ny ambiny tsy tadidiko na 273 ngamba na 253 dia atovy zao. Zany hoe ny atao hoe lalàna aza manao dia zao kosa ny atovy. Rehefa katoaviny zanak'Israely atsakasy andavany ireo ary apatsiahiviny zay mpitarika azy rehetra eo dia mahazo fitahina izy rehefa tsy mankatao izy dia mahazozony. Rehefa tonga ty amin'ny fanekena vaovao tsika dia tsy mandeha amin'izay rafitra testamenta taloha izay intsony ny testamenta vaovao. Ny ankamaroan'ny fiangonana izay misy sy mijoro dia mbola miorina tanteraka amin'ny testamenta taloha, fa misy Jesosy fotsiny ihany ao anatiny. Dia ao anatin'ilay fiangonana izay miorina tanteraka amin'ny testamenta taloha dia ny ankamaroan'ny afatra resahana ao dia ao amin'ny testamenta taloha avokoa. Dia tezaina ny olona le izy tsy akifidy tsy hoe fiangonana zany raha zany fa ny fiangonana, ny ankamaroan'ny fiangonana dia zay mbola miorina, mbola manana fototra amin'ny testamenta taloha. Dia fototry ny testamenta taloha dia tsy na fa ny didy 10, ny didy maro isan-karazany lalàna, dia somary ambomboarina amin'ny point de vue anankiray fotsiny io testamenta taloha io, zany hoe réadaptena mba hifanaraka amin'ilay zavatra izay hita ty amin'ny testamenta vaovao. Dia ohatraohatran'izay fandehan'ilay izy fanaovan'ny olona, nefa tsy izay mihitsy ny régime ny testamenta vaovao. Fa ny régime ny testamenta vaovao dia régime fahasoavana, fahafahana, liberté ao amin'ny Kristy Jesosy. Kanefa tsy liberté ozy Paul mampianatra anaovanareo izay tianareo atao. Io zany le zavatra misy diso amin'izay amin'ny fandraisan'ny olona hatramin'izay anty atao hoe fahasoavana ity. Ny fahasoavana dia tena tsy mifandray mihitsy amin'ny lalàna. Ny lalàna dia ny lalàna aloha zavatra entité anankiray, na ianao mankatoa na ianao tsy mankatoa. Ozy ny soratra masina milaza ny bokin'i Jakoba any hoe le miteny any inge hoe aza mangalatra ozy izy no miteny hoe aza manao an'izao sy aza manao an'izao ihany, ka na ianao mankatoa an'iny dia izy rehetra, na ianao tsy mankatoa an'iny fa mandeha amin'ny régime hafa, na ianao zany te akatoan'ny zavatra iny dia ozy izy fanambarana any amin'ny Jakoba any hoe zay diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra. Fa tsy hoe zahako te akatoa didy 9 fa le manajazy sabata tsy akatoa avoko, na za te hihinana kisoa, na za te hanao zao. Sabata io mantsy lalàna mavesatra be mihitsy izy, tena mavesatra. Fa nanisan'ny ditongotra ao ndray andro raha voaisa amin'io 1 kilometatra faingoenina ny ditongotra azonao ale na toerana azonao ale, dia raha vao mihoatra zay dia manota ny anaranao. Raha vao milanjalanja entana ianao na kopetra na sakadô na lazainao hoe portefeuille maninona zay anaran'ny teneninao eo fa milanja entana ny anaran'izany, manota ianao ny dikan'izay. Pasoka ianao manota mandrehitra jiro, ianao manota taingina bus, ianao manota taingina taxi, ianao manota, satria voasoratra hoe tsy mahazo mampiasa nizanizy ianao rehefa sabata. Ka rehefa sabata ianao raha te handrehitra jiro, mampiasa ny jirama ianao tompoko ny dikan'izay, dia mandika sabata ianao ny dikan'izay. Zay rehetra ataonao tsy mahazo manao ninina ianao sabata fa mipetrapetraka ao an-trano miresadresaka amin'ny ankizy, zay ihany mandra-parivony io andro io, na sakafo hoaninao ary sakafo mangatsiaka, zay ny azo atao. Dia zako hoe problema nefa ao anatin'ilay tontolo dia zao ny olona
ny olombelona zany misy toetra fahafa foana izy tsy tena teo ato tsy tena teo ariva sababaka eo ampivoambony eo ihany ny tena tiany tsy foy ny tiako tsy tiany ilozana fa eo ampivoambony eo ihany sady teo any an-danitra izy ny teo tahina be ihany koa sady sy sisa rehetrarehetra Jesosy nefa milaza aoka izy andany tenany ka zay ngamo tsy maintsy voatery arahana arabaky teny rehefa misy tsy titiany olona amin'ny baiboly eo dia zay ny teniny ngamo tsy maintsy voatery arahana arabaky teny daholo zay voasoratra fa rehefa tiany le izy arabaky teny tena arabaky teny tena arabaky teny mihitsy zany io sokafan'i Jehovah ny trano fitehiriza-tsoa moany anana ambiampy efa voasoratra io hoe ambiampy angamo raisina arabaky teny koa io tokony hoe tsy zay ihany koa fandehany dia ozy ako hoe misy amin'izay le régime anankiroa ny régime voalohany teo ambany lalàna ampitahorina ny olona rehefa ampitahorina ny olona dia azonao fehezina ny zavatra zay aseho any ivelany fa tsy azonao fehezina ny zavatra zay any anatiny any any anatao fotsy voafehy dia netan'i Jesosy amin'izay moa fanitsiana tsy fanitsiana moa zany fa fanaovana mise à jour ny lalàna ohatran'izao fandehana andrositsika amin'le resaka zay zany ny tany amin'ny lalàna aty amin'ny fahasoavana kosa ny régime dia régime na fandehanana ao anatin'ny fahasoavana ny problema o zay atao anatin'ity zavatra ity dia tsy azon'ny olona loatra izy io fa mifahazon'ny olona anazy ny anankiray eto ankilany lay mpanohitra ny fahasoavana fa te hijanona ao ambany lalàna satria mila fantatrao ny tantaran'ny eglizy fa 20 taona tao ambadiky ny fahafatesan'i Jesosy dia mbola nijanona tao ambany lalàna ripetera sy ny ekipa rehetrarehetra izay tany Jerosalema raha tsy nisy an'io apôstôly Paoly io nanao fampianarana sy nahazo révélation avy any an-danitra sa batista daholo tsika menakavy reto fa noho ny amin'ny Paoly dia lasa nisy fampianarana mikasika fahasoavana rehefa mivoaka fampianarana mikasika fahasoavana lasa amin'izay ny olona nanomboka nanisy resaka mikasika ny Paoly hoe aty Paoly ity zany mampianatra an'ireto jentilisa reto Paoly tsy niditra tany amin'ny jiosy mihitsy fa ny amin'ny jentilisa izy miresaka ny jiosy rehefa te hijanona amin'ny lalànany sy ny fombafombany ihany bon tsy maninona mijanononareo amin'izany fa ny jentilisa aza asianareo an'izany virus zany anatin'ny sainy ihany fa ny jentilisa hoentiko ambany fahasoavana dia inona ny zavatra nitranga lasa amin'izay nisy olona nanasiketan'ny Paoly zay namakitsika ny Romanina 13 teo izay nilaza hoe andiny fa valo ary nahoana ny tsy anao ratsy iavian'ny soa isika araky ny anendrikendriana anay sy ny filazan'ny sasany anay zany hoe misy olona milaza mikasika azy mihitsy hoe i Paoly dia mampianatra ny olona anao ratsy iavian'ny soa satria maninona ny fahasoavana lalàna rehefa manota ianao dia mipaye ny vidiny lalàna rehefa manao zavatra tsy mety ianao dia mipaye ny vidiny lasa ianao mipaye ary ny paiement anao raha ohatra ianao ka manan-karena dia mandoha omby raha ohatra ianao atonotony dia mandoha ondry na mandoha osy ary raha ohatra ianao sahirana dia mandoha voromailala na kobatary tsara toto sy sisa dia mipisorona ny voky fa ny problema ny fahasoavana dia zao ny fahasoavana efa paye daholo ny zavatra rehetra zany hoe ny fahotana rehetrarehetra dia efa paye ohatrany hoe olona anankiray zany miditra ny anatina restaurant dia hoandro zay tianao ao fa nikibinao ihany ny fetrany dia lasa manangona daholo dia inona fanango malagasy charcuterie crevety fromage mahajifa vetivety reo telo reo raha vao mandeha fetifety ianao lanonana to dia reo telo reo no majiva vetivety any amin'le salady sy le voatabia tsisy mijery tsisy miraharaha reny fa charcuterie crevette fromage 10 minitra raha ela indrindra dia hodin'le serveur fanina fotsiny ave rehefa lany raha so efa mikarakara afo reto aloha mbola misy hafa le ovy zay le ovy reto mbola misy hafa le hors d'œuvre ao mbola ao daholo hoany daholo aloha dia ho zako hoe ny fahasoavana ohatran'izay ny sary voalohany tahaka ny hoe manota ianao dia efa paye vidiny manao ny tsy mety ianao dia paye ny vidiny manao ratsy ianao dia efa paye ny vidiny ozy izy filazan'ny baiboly ny bokin'ny Hébreu 10 hoe fanatitra ray monja ny nataterahan'ny olona izay hovonjeny
Zany hoe zay rehetra olona andova famonjena dia efa paye tamin'ilay fanatitra singany ray nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahotana izay nataony dia voavela ny elony rehetrarehetra. Eo amin'izay misy mandray diso amin'izay nampatonga an'ity resaka ity hoe anota mba hanao ratsy avian'ny sova isika. Taloatra ny hoe efa vita le paiement dia consommena daholo amin'izay ny fahotana. Zany mahazo manao ratsy ny rano Jesosy efa nanadio aho 2 arivo taona lasa. Zany miteniteny foana ny rano Jesosy efa nanadio aho. Za misain-dratsy rano Jesosy efa nanadio aho. Za mijangajanga ny rano Jesosy efa nanadio aho. Za manao an'ity rehetrarehetra zay tiako ity sy izay mety amiko, ny rano Jesosy efa manadio aho. Dia raisiko ny verset aveo, verset rehetra ihany koa manohana an'le izy. Ary système ny parole de Dieu ny tenin'Andriamanitra manao zavatra ohatran'izany mihitsy ny izy, ohatra manosika zay mihitsy izy. Fa rehefa manosika zay izy mila malina tsara fa misy antony zay. Ny verset dia manambara an'izany, Romanina 9:1 ankehitriny tsy misy fanameloana intsony any olona zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa lalàny ny fanainaina nanafaka tamin'ny lalàny ny fahotana sy ny fahafatesana. Ny tao ambanin'ny lalàna dia misy ny atao hoe loi de la mort et du péché. Zany hoe lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana dia zao raha olombelona tsy maintsy manota ary valin'ny ota dia fahafatesana. Na anao inona raha olombelona na anao inona efa rany dia tsy maintsy fahafatesana. Maty foana. Ezaka nanao ny tsara izy, maty any efa rany. Fahafatesana fahaverezana ny resaka. Misy diso amin'izay ozy ale fandraisan'le olona anazy. Miteboka voalohany diso ao anatin'le izy dia zao. Ny fanambarana dia ho an'ny olona zay efa amin'ny Kristy. Amen. Tsy ho an'ny olona rehetra ny fanambarana. Ary ny faharoa manarakaraka an'izay dia tsy permission de péché na fanomezan-dalana hanota ny fahasoavana. Amen. Tsy hoe satria voalohany Jesosy le ao raha misy olona anankiray, hitanao le olona maty eritreritra reny ny mahazo an'izany zavatra zany hoe tena efa voaloha daholo zay tianao rehetrarehetra dia lasa vokatra ny tenda-kely hatrany kibo. Mandeha WC ny 4. Mihinana entrée izy dia any WC. Mihinana résistance ny WC. Mihinana dessert ny WC. Mbola miandry gâteau farany izy amin'ny olona maty eritreritra. Fa ny olona izay misy zavatra ny anatiny ihany, ny olona izay mafantatra, ny olona izay mahalala, ny olona izay mahay mandanjalanja tsara, dia na omeno permission ary izy hinana n'ilay rehetrarehetra dia maninona zay ilainy ihany no hohaniny. Misy rahalahy zay tany amin'ny tsy fantatro izy zao raha mbola velona na efa maty fa tany Tuléar tany izy mipetraka. Pasteur Ratofo zay ny anarany. Dia io rahalahy io olona mpizatra mifady hanina. Dia ny fiainany presque fifadikanina. Isa-taona izy zany manao fifadikanina anankiray na anankiroa. Dia ilay fifadikanina ataony 30 jours na 40 jours indray mandeha isa-taona. Dia tantarain'ny vadiny amin'izay, tsy hoe tantaray moa zany fa afan'le zokibe le rahalahy le zokibe anay ara-panahy moa zany zareo. Dia rehefa mandeha mariazy, ny olona milahatra daholo, miazakazaka mihinana le tsy fihinana rehetra. Le reto telo reto no mitoetra zany ny enjehan'ny olona. Fa ny angarainy milahatra eo ny vadiny dia maka zavatra vitsivitsy fotsiny. Izy mipetraka ery, izy tsy milahatra eo akory. Ary amin'ilay tsisy maka ary amin'ny crudité izy maka, dia any amin'ny légume vitsivitsy dia farikely zararaha misy dia zay ny pasteur, sakafo ao izy, endry tsara milamina. Tanao manana autorisation fa any anaty tsy manao an'le izy satria efa tsy izay le fiainana. Ny olona amin'i Jesosy Kristy tena sako milaza fa raha voavonjy ny Kristy marina ianao, tena olona libre miaraka amin'i Jesosy. Fa le any anatinao tsy te hihinana an'le izy. Azonao? Ary na mihinana an'le izy ary ianao henonao tsy mety amiko zany. Tsy mety amiko ny manota, tsy mety amiko ny manao ratsy. Ozako hoe misy olona diso fandray ny fafahana amin'Andriamanitra. Problema goavana be ao anatina fiangonana verina kely ako amin'ilay resaka fiangonana hoe mifototra amina fampianaran'ny testameta taloha ny fiangonana, satria ny antony tsy azo torena amin'ny fiangonana na iza na iza zavatra tenenina aminao zany.
Asiana didy amandalana ary izy rehetra mbola famely totondro ampiangonana. Maika fa tsy asiana. Maika fa teninao voavelan Jesosy ny reny totondro be anao reny. Dia lasa amin'izay ny mpitondra fivavahana mametraka amin'izay ny didy amandalana averina ny didy folo. Dia misy fampianarana mikasika an'izany mihitsy ny any amin'ny fiangonana izay tsy ampozinao fa manana pino amina tapitrisa maro hoe rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia ho tsarainy ianao araka ny didy folo. Araka ny didy folo ny tsarananao. Fa tsy marina zany. Fa ho amin'ny Kristy Jesosy dia tsy zany lalan'ny fahafatesana sy lalan'ny fahotana zany intsony ny mandeha. Fa lalan'ny fanahinay. Fa teraka indray aloha ny olona. Rehefa teraka indray ny olona dia misy zava-boavao ao anatiny ao. Zava-boavao tsy tia fahotana. Amen. Zava-boavao tsy tia hanota zay mahatonga antsika tsy manizingizy fahotana isaky ny mietsika eto. Dia hitatatata sy hitanisa karazam-pahotana sy ny fomba fanaovan'ny olona fahotana sy ny fahotana moderna rehetra. Misy ny Toriteny zany ny tantarainy eo karazam-pahotana moderna tany sainy daholo. Ty rehetrarehetra ity. Afana mametra ny olona, safana miteny olona tsy azo atao ty dia tsy azo atao ty dia tsy azo atao ty. Fa tsy zany le izy. Fa ny olona nateraka indray ao amin'ny Kristy dia vaovao ny ao anatiny ao. Maty le taloha dia lasa vaovao iny, dia iny vaovao iny mandeha rejima na fahasoavana iny. Rehefa mandeha rejima na fahasoavana iny dia tsy sasafona iny na manondratsondrana iny na mini manota iny. Mini manao ratsy. Satria efa voavela ny elony rehetra. Zaho tena sako mihitsy milaza fa raha misy olona mieritreritra sy mandray ny fampianarana izay fampizarantsika eto. Ho lalana, ho autorisation, ho permission anaovana fahotana. Tsisy idirany amiko zany. Zay le tantaraim-Paoly eto. Ary nahoana tsy hanao ratsy, iavin'ny soa isika araka ny anendrikendrehana anay. Misy olona manao ratsy any dia Paoly ny responsable. Satria Paoly mampianatra fahasoavana. No. Tsy hoe nanao ratsy ihany na vokatry ny fandrenesana ny fampianaran'ny Paoly dia Paoly ny responsable. Mazava tsara ny afatra sy ny destination. Raha zavy manome afatra hoe ho antsika rehetra zay mahay milomano dia mahazo mitsoraka, dia nitsoraka daholo ty vahoaka rehetra dia maty ny atsasany avy eo dia izy no tiany mahazo mitsoraka hony. Ianona mihitsy ny diso tamin'izay efa misy afatra tsara mazava hoe zay mahay milomano. Inona ny dika zay tsy mahay milomano tsy ho anazy ny afatra. Fa izy ny te hisolatsolana, mamaly tsy antsona amin'ilay antso dia lasa izy niditra. Zany eto tena te hizara ary somary henoko mihitsy ny anatiko any misy zavatra mila atao mise au point tsara ohatran'izany. Fa indraindray misy olona mandre an'ilay afatra fotsiny dia mijapy fotsiny. Olona tsy nateraka indray akory. Na olona tsy malala sitrapon'Andriamanitra dia lasa manao izy mazava ny afatry ny apôstôly. Ho amin'ny fahafahana ny nanafahany Kristy atsika. Aza mety andevin'olona itsony ianareo. Kanefa ny fahafahanareo aoka tsy hanaovanareo, tsy handehananareo araka ny nofo. Fa mifampo amin'ny fitiavana. Zany ny antony liberté. Ny antony fahasoavana raha lasa labavy tsy hahatonga antsika hanamelo tena intsony. Amen. Fa raha misy fahotana dia zao ny ambaran'ny Jaona voalohany toko voalohany. Ary raha misy manota dia manana ny Jesosy Kristy ilay marintsika izay mifona ho antsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Midika ve zany hoe manotary olona. Jesosy ny mifona ho anao isan'andro. Na hanota ianao na tsy hanotako tsy aloha manao. Dika zany mbola mahazo plaisir ny olona. Mahazo fifaliana ny olona ao anatin'ilay fahotana. Midika an'izany mbola atahorana be fa mbola tsy nateraka indray izy. Fa ny olona nateraka indray tsy alaise izy ao anatin'izany fiainana izany. Araka le lazaiko anao, na omena autorisation ary izy tsy alaise izy miaina ao anatin'izany. Eto Paoly manambara ary miresaka amin'izay izy amin'ilay Korintiana voalohany toko 5 ity manambara izy ary miresaka an'ireo karazana olona izay misy ao amin'ny fiangonana. Ary nasiany soratra mihitsy hoe raha misy izay atao hoe rahalahy. Zaho izy miresaka aminareo mba hitandremanareo amin'ny olona
amin'ny fifandraisana man'olona. Nisy olona tafiditra tao anatin'ilay fiangonana izay manao firaisana ranofo amin'ny vadiny rainy, manambady ny vadiny rainy. Mba fahasoavana maso manao zay tiana tao. Maika koa manampiana angamba tamin'izany aza amin'ny tsara mba tso tsara. Ahoanao inona zany fianao manara? Hitanao Baiboly eo ataony olona amin'izay tiavany azy. Ahoanao inona zany fianao manara? Anazy sy ny tompo zany. Tezitra be mihitsy Paoly, no tsy zany inge ny fahasoavany. Tsy hoe fahasoavana dia gaborarake, tsy hoe fahasoavana dia manao zay tiana tao e. Fa ao anatin'ny fiangonana ary ny tena misy ny fifampifehezana. Amen. Mba tsy hampatonga ny témoignage-ny eglizy ho simba. Zany ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra ny amin'ny eglizy. Taloha ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra amin'ny Israely dia mba tsy isiany arety mifindra teo anivon'izy rehetra. Dia norfadiana sy norarana izy zao anareo mahazo manambady zay tianareo, angana ambady telo, alaivony telo ndraga dia mipirina any nareo efa mianaka. Efatra moa zany. Pirina any nareo efatra. Ny anga 10 mindana ary nareo enina any zany. Fa zao tsy mahazo miaraka amin'ity anakity karazany ray ity dia ozytsika hoe ny vehivavy-janga. Ny atao hoe fijangajangana teo amin'ny Israely manambady vehivavy-janga. Miaraka amin'ny vehivavy-janga manao firaisana ranofo amin'ny vehivavy-janga. Dia manambady vehivadin'olona hafa. Satria maninona rehefa vadin'olona hafa ny eranao misy arety mifindra. Rehefa vehivavy-janga ny eran'le olona misy arety mifindra. Hitandrovana n'izay fiarahamoniny izay tsy ho simba. Fanampin'izay ihany koa isy lehilahy ady foana isaky ny mihetsika sy ny namany, lasa anga vadiko. Fa ahoana tsy ekeko zany, korotana fiarahamoniny Israely dia napetraka ny didy amandalana hoe aza mijangajanga. Fa aty amin'ny vanim-potoana ny fiangonana dia tsy mijangajanga mba tsy isiany olana sy animbana n'ilay témoignage amin'ny mazanak'Andriamanitra. Ianareo ny vavolombeloko Jesosy, ianareo ny fanasiny tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Fa rehefa mifanasina ny tonga matsatso, rehefa inona ny tonga matsatso mifanasina? Rehefa manota ilay fanasina, rehefa manao tsinitsinina, rehefa mandehandeha ho azy fitondratena, rehefa tsy mivakivaky loha. Dia ireo tany Saint Paul ireo amin'izay. Zao lazaiko anareo izy. Nareo aza miaroaro amin'izay lazaina fa rahalahy. Atao amin'ny teny frantsay soi-disant. Tsy rahalahy reo fa soi-disant. Tonga ao am-piangonana, miara-manompo, miara-mivavaka. Fa fitondratena tsy mandeha amin'izay loany. Rehefa mijery ianao ny karazam-piangonana, feno an'izany zavatra zany ihany. Feno an'izany zavatra zany ihany. Diakona manambady ary, za fa nisy ny antso be dia be sy nanotra tamiko hoe diakona mpiara-vavaka aminay lasa ny pastera vadiko. Inona moa valinao natrehan'izany fa dia zany ve? Zay fotsiny. Mampalahelo zany. Inona no teneninao anatin'izany? Fa Paul mampianatra ao anatin'ilay izy. Hoe raha misy izay atao hoe rahalahy, raha misy izay atao hoe kristianina, raha misy izay atao hoe mpino, hono. Zay moa zany dikan'ilay izy zany raha dika, mpino, hono. Kanefa ratsy fitondratena. Tonga dia atao mazava zany zavatra zany amin'izay azontsika tsara inona ny atao hoe ratsy fitondratena, fa tsy voatery voasehaka ilay Koritiana voalohany toko 5 teo daholo. Aza miara-mihinana amin'ny akory. Aza miara-mihinana amin'ny akory, aza mifandray amin'ny akory. Mba tsy hanimba ny témoignage ny zanak'Andriamanitra. Ho amin'ny mpanao Facebook dia mino fa fantatrareo fa misy karazana anankiray izay. Tsika moa zany eto mampianatra mikasika fahasoavana sy ny miivo ao amin'ny Kristy. Fa misy anankiray izay azoko teneniny eto hoe Kristy no ivo. Dia rehefa mihaino fampianaran'ilay izy ianao dia ary ohatra mitovitovy amin'ny paster tovo. Fa tsy mitovy satria maninona za velona ho an'ny eglizy. Za mitandro ny momba rehetrarehetra ho an'ny eglizy. Ny anazy fiainany misy revy, tsy olana mifokasikary, tsy mavery zany. Tsy olana mitazona lafatenda sy miara-fandombera. Tsika eto fandombera, fandraisana fanasan'ny tompo, fifaliana amin'ny tompo, tsisy mamo eto nanoray ary. Fa hitanao rehefa mivilana fandraisana fahasoavana, dia lasa naovana zay tiana atao. Natao hoe fahasoavana dia liberté ananatsika, afahantsika manompo ny eglizy, manompo ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy ananatsika
fanamelohana. Oza sotra masina milaza hoe tsy manameloka atsika saitsika, tsy manameloka atsika ny eritreritsika. Mba tsy rehefa tonga eto isika dia hitomany hidradradradrany amin'ny zavatra vita atsika. Mba tsy rehefa tonga eto isika dia andohalika eo ambony vakitavoangy sy andohalika eo ambony vatokely. Fa rehefa tonga eto isika dia hifampahery, dia hifampivavaka, dia hifanome fitiavana. Izany ny atao hoe fahasoavana sy fahafahana ao amin'ny Kristy. Fa raha misy olona manao tao foana any dia hoe paster to fa za tononona tompoko ny anarako. Fa za tsy nampianatra an'izany mihitsy. Tsy mampianatra ary tsy manome autorisation izaniza amin'ny fahotana fa za raha miala. Tena zay ny lesako aminao, zay mantsy mifankafantatra tsara zay sy le olona ny resako taminao teo. Fa tsy miaraka aminy ako raha mbola io ny zavatra zay ataondrangah isaka fivoriana miaraka eo dia miara misotrosotro dia miara foka dia tsy namandrangah mihitsy ary tsy fantatro rangah na iza na iza. Fa samy miala fotsiny tsika, samy manao ny azy fotsiny. Ohatra mitovitovy fa tsy mitovy. Nisy fotoana tamin'izay tany amin'ny 7 taona lasa tany ho any ihany koa. 3 lahy zay niaraka. Moa zany napetraka ny tompo taopoko foana hoe nahoana ty fanompoana ty. Tsy natao hisaraka, tsy natao handerery zany ny zanak'Andriamanitra. Mila ny hafa foantsika anitsy atsika. Amen. Anangana atsika. Dia rehefa tafarak'izay samy mpanompon'Andriamanitra 3. Dia tao mpivombony kely tao ohatran'ny somary nisy tsy fitoviana tamin'ny doktrina. Dia ilay tsy fitoviana tamin'ny doktrina resaka batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa za mbola tsy zay aloha tamin'izany, tsy nandinika mikasika amin'ny batisa. Fa resy lahatra ihany ohatran'ny marina ihany ilay lazain'ity rahalahy ity. Dia zao amin'izay nitenen'ilay rahalahy anankiray zao raha ohatra tsika ka tena te hiaraka amin'ny marina, tena te ho iray marina, dia mila verina atao batisy dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zako hoe zay kosa aloha tsy d'accord. Za d'accord mihitsy le batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Fa le averina tsy d'accord satria fantatro tsara ny toe-poko sy ny toe-panahiko. Tamin'ny fotoana nanaovana batisa tena nateraka indray, tena zanak'Andriamanitra. Dia za tsy nety, fa le rahalahy anankiray nety. Dia noho ny amin'izay conséquence an'izay zany hoe le anankiray manaraka an'izay rehetra tenenin'ilay zoko, izy zany zokindrindra ao anatin'ilay. Dia manaraka izay tenenin'ilay ray fa za manao discussion raha vao misy tsy mety amiko. Dia mirona kokoa tany aminy ny fony. Rehefa rona kokoa tany aminy ny fony dia nefa raha le izy ny sarak'izay dia zareo reo lahy tany dia za taty. Fa fotoana vitsivitsy, volana vitsivitsy ngamba na herintaona teo resaka amiko amin'izay tena tatarangely le rahalahy io tena. Nisy fotoana ngiaraina izy tratrako andro amin'ny 9 maraina saoty tamboho. Dia ilay saoty tamboho zany misy tranona vehivavy mpiara-miangona ao dia avany izy ho voaka avany izy amin'io fa manambady zany fa mikorotona ny tokantrano saoty tamboho. Nanarina izy rangaty teniny hoe tena rahalahy ianao hitako saoty tamboho tamin'ny 9 maraina tamin'ny omaly dia zao valy teny hatramin'ny ovinao ny fahotana amin'ny saoty tamboho. Hatramin'ny oviana ny fahotana amin'ny saoty tamboho tena tsy hitako izay atao. Aty amin'ny 7 taona aty aoriana tena henoko mihitsy hoe tsy misovra direkta le zoko be anankiray io. Fa rehefa nataony ny fandiniana, rehefa miresaka amiko izy tena henona hoe misy nenina ny anatiny any kay tsy le olona hito ny tena mitovy fanahy amiko fa ty anankiray izay nakisako ty satria tsy nety natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Za zany tena tezaranao anatina tontolona fiangonana, anatina tontolona fivavahana misy karazan-javatra be dia be. Ary misaotra masina tena milaza antsika misy toerana le antsika karazany be dia be. Za tsy mba mametra ny olona mihitsy aza mandeha atsy, aza mandeha roa, aza manao zao, aza manao. Fa soratra masina no milaza. Ary ny tenin'Andriamanitra no milaza. Aza miray aminy. Aza miara-minana amin'ny akory. Raha fantatrao fa raha anina ohatran'izao, anaro izy rehefa tsy mety anarina izy mela teo. Amen. Zay midika an'io Korintena voalohany toko 5 io. Mba hovongana ray tsy misy masirasira ianareo fa voavony Kristy Paska ho anareo. Paska. Nafinaritra tany Tomasina nisy tantara ohatran'izany mihitsy tao anatina fiangonana anankiray ny président mpiangonana mpanaraka fotoana, mpanaraka émission. Dia mitantara izy hoe i pastera
miaraka am'le vehivavy ohatran'izao de madame pasteur mijaly be rehefa aveo no tenenina tany amin'ny lehibe tany amin'ny fototra tany misy an'izao zavatra zao de natao najanona mihitsy aloha pasteur fa rehefa aveo tsy hay izay nivadian'le raharaha fa lasa niavana izy telo de tonga atao mihitsy lay président avany fohy be de hoe efa milamina zany de ozy izy le rahalahy hoe za démission tsy président mpiangonana tsony de tsy mivavaka atao tsony izy. Hitanao zany zavatra zany aretina ny anatina karazana tontolo zay misy atsika zay tsy voatery fiangonana fa na fikambanana na cellule de prière na fikambanana zao tsy miaroaro amin'ny ratsy isika tsika tsy natao andositra ny ratsy rehetra amin'izao tontolo zao izy sotra masina fa raha izany de tsy maintsy esorina miala ianareo fa nitenenako anareo de zay milaza ny tena no rala kanefa misoratra mazava vakitsika teo mpimamo zay natonga tena zay interprétation andrangà baiboly interprétation andrangà baiboly fa za tsy miaraka amin'ny rangaram-bola ohatr'izay fomba fisainandrangà misy zavatra mahafinaritra misy zavatra marina tenenindrangaha fa tsy miaraka tsika aza tsotsoana mihitsy isika mila marina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary tsy hoe voavelan Jesosy ny hotanao de lasa ianao ananao fahatany fotsiny ihany tsy asanatry zany ospeterangela zay tsy zavatra mora simba sy mora loha tahaka ny volamena sy volafotsiny evitananareo ny fahotanareo nge evidina tamin'ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema sarobidy indrindra tsapanao ve ny asarobidinao sy ny fahotanao fa tsy voavela moramora anie zany ozy ny bokin'ny Hebreo tsy mahafafa ny fahotana koa renge ny ranjanak'omby lahy sy ny laverim-batotr'omby vavy isataona mpisorona de manao an'le rituel famindram-pahotana misy osy anankiroa eo ny anankiray alefany amin'ny Azazela ny anankiray vonono le alefany amin'ny Azazela ametraha-tanana ohatran'izao ny lohany amindrana ny fahotan'ny Israely rehetrarehetra rehefa tafafindra le fahotan'ny Israely de alefany amin'ny Azazela devoly io Azazela io roasina tany le osy ndana mandeha tsy mahazo mijanona atao tanànanay ianao de avela izy andehany am'izay alehany any zay zany ny afaka le fahotana amin'ny alalan'izay rituel zay ko fombafomba ary ny anankiray kosa de vonono alatsadra ary atao fanatitra ho an'i Jehova ilona endrika Jesosy Kristy izy roa moa zany nataon'i Jesosy nampitondraina azy daholo ny fahotan'olombelona rehetra tsy ny olombelona rehetra fa ny olombofidiny rehetra de rehefa vita zay de ny vonona izy le anankiray le osy zany ny anankiray na metrahana amin'ny fahotana de ny anankiray ny vonona fa ny an'i Jesosy izy daholo na nametrahana amin'ny fahotana na nono na ilainy vonona de olona naray an'izany avitra tsara indrindra zany ve de anao kitoto amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra anao fanahinina ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasa nabavy tsisy zany autorisation mandainga autorisation mangalatra autorisation misoloky anisany zavatra mahasositra indrindra ny mieritreritra hoe ny kristianina rehefa manao zavatra ratsy de mifona fotsiny amin'Andriamanitra fa tsy mifona am'le olona nasiany ratsy ohatrany hoe rehefa voavelan'Andriamanitra ny elony de voavela ny elo kokoa fa tsy témoignage zany zavatra zany tsy vavolombelon'ny Kristy zany rehefa nanisy ratsy olona ianao nampalahelo olona ianao mandehana mifona aminy dana mangataka famela-keloka fa zany ny atao hoe témoignage zany ny tsy misy eo amin'ny tontolo-pivavahana ny fahasoavana de lalana anadiovana fiatreretantsika inona ny eo amin'ny fiatreretantsika le zavatra nyresako teo fanameloan-tena zany aina fanameloan-tena ela be mihitsy ny tao anaty tontolo fanontona tena tafakatra matonany noho ny amin'ny tsy fahalalako fa ianao ampahafantarina ny fahasoavana zay matsy tsy manampahafantarina ny fahasoavana zany taloha fa za zany ny aina tao anatin'le tany saina foana ny fahotana isaka ny mihetsika le fampianarana ny fidirana ny fataterahana fandreo very fandreo very any amin'ny fahaverezana ho any amin'ny elo tsika ny amin'izao fotoan'izao mbola miazakazaka ary miezaka foana manitsana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy resaka ho any amin'ny elo sy tsy ho any amin'ny elo tsony fa mba ho vavolombelona tsara ny Kristy
mba ho hitan'ny olona lay Jesosy velona atao anatintsika zany ny anotsanantsika ny fahotantsika fa tsy hoe manitsam-pahotana mba amin'izay miditra ny lanitra no efa paye fully paid efa paye ny fidiranao ny lanitra ianao zany miandry eto fotsiny hitanao ohatry ny olona andeha avion billet efa ny tananao fa complet daholo ny dossier rehetrarehetra miandry ao fotoana fotsiny sisy ianao ary tsisy mahaisitro izay opelantanako izy izy rehefa milaza fa ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ho an'ilay efa maty sy nanolotra ny ainy mba ho avitra monjy atsika ho amin'ilay zavatra himatymatesan'i Jesosy Kristy dia tsy nafa famonjena ny fiangonany rehefa nandray an'izany ny olombofidin'Andriamanitra rehefa nandray ny asan'i Kristy sy ny fitiavan'i Kristy ny olona ao amin'i Kristy dia tafafindra ho aminy ihany koa ny fony Kristy ny fony Kristy tsy nanara-po Jesosy nge manana liberté mihitsy ny teto ambonin'izao tontolo zao izy efa nitantarany izy fotoana izy ny sakanany ina moa ny sakanany tsy haiko na romana na izy le sakana Petera ny teny taminy hoe mpampianatra anareo fa mba mandohetra ihany ozy Petera na maly eny toko mandoa ihany izy niditra teo ambaravarana sakanany Jesosy teo ambaravarana izy dia natsoa Petera via ty mba tsy nataony aloha hoe mandohetra ahoana moa fa taizany hitasy nandoa zany fa nanontaniany hoe ono iza ny tokony andohetra ny zanaka sa ny olona hafa ozy izy Petera laza ny olona hafa ny zanaky mpanapaka ozy izy ny zanaky mpanapaka sa ny olona hafa ny olona hafa koa dia afaka ary ny zanaka fa mba tsy hanafotoana azy indany ianao mandeha manjono dia zay trondro voalohany azonao misy vola eo ambavany aloavy ho aso anao fa andao tsika manafotoana azy zavatra tenen'i Jesosy za libre anazy zao tontolo zao any Jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy tsy mila mandoa an'izay hetra anao any tsy olana amiko zany fa zao tsika témoin tsika fanasina tsika fahazavana tanamanjony dia mandoava ho aso anao akatoavintsika ny lalàna andry zareo akatoavintsika fampifehezandry zareo tsy arareo tsika fahasoavana azotsika tombotsoa tombom-barotra rehefa mibiloka ny fisainan'ny olona dia tombotsoa sy tombom-barotra foana ny miodina ao an-tsaina manaraka lalàna izy azona tombotsoa sy tombom-barotra atondray fahasoavana hono zao manomboka midetecta indray le maso business man ao aminy sy business woman le mpitady tombotsoa zay ny olombelona zay ny olombelona mpitady tombotsoa aiza ny azoko tombotsoa aiza ny azoko lalana bon efa tsisy resaka fitahina tsoa moa zany endry pastera ka dia zao aloha indray tombotsoa hafa indray zany ay tombotsoa hafa indray liberté anotana indray zany ohatry ny hitako atoko avoavela daholo zavatra rehetra tsy toe-po ao amin'i Kristy zany tsy olona maty ny anara zany fa olona velona amin'ny fahotany zany olona miandry tataka fotsiny zany olona miandry opportunité opportuniste tsy zany ny olon'i Kristy ny olon'i Kristy velona ho azy dia maty ho azy fanasiny tany fahazavana zao tontolo zao olona tian'Andriamanitra olona tian'i Kristy manaraka amin'ny planiny sy ny fidrafitrany sy ny fisainany amenna afatra ho antsika amin'ity androan'io ity fatariny atao fahasoavana aza mifangaroaro amin'ny zavatra hafa mera mifaly amin'ny fahamarinana fa aza mifaly amin'ny tsy fahamarinana amenna zany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika zanak'Andriamanitra fa tsy mandeha arak'izay itiavantsika fotsiny amen ataontsika hitsangana dia samy mavavaka androany raha ohatra ka nisy zavatra manokana ankasihan'ny tompo anao dia mety anatrehany zany raha misy tokony ahitsy raha misy tokony bebahana tokony fonana tokony sorana tokony angatahana ataovy zany androany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotompoko